Teo aza ny andro manjomona tamin'ity marainan'ny zoma ity teto Fianaratsoa dia tsy nasakiny ireo olom-pirenena hanefa ny adidiny izany toa ny bebe Terezy izay efa 17 taona kanefa dia tonga ny fidy hatrany isaky ny misy fifidianana eto amin'ny firenena. Fifidianana moa dia tsy maintsy manao ihany. Ho an'ny barom-pifidianana ny fokontany Ambalapaiso tamin'ny 10 ramaraina nandalovanay teto dia efa teo amin'ny 200 amin'ny 570 sy 700 voasoratra no efa tonga ny fidy ary tanora no betsaka hoy ny vice-présidente ny Prodevote. Raha jerena zao asa maraina dia ny tanora zao ohatrany mavitrika indrindra zany amin'ny fifidianana. Raha tamin'ity tapany maraina ity dia tsy mbola nisy ireo sembana ara-batana mbola nandalo nanao ny latsabatony raha ho an'ny barom-pifidianana ny fokontany Isa no resahana. Ny makasika ny mpifidy sembana treto aloha zany dia mbola tsisy loha tena sembana ara-batana voajanahary ohatra hoe clé maina izy tsy afaka mampiasa ny ratsambatany na hoe jamba na boka tsisy aloha eto zany hoe sembana mila mpisolo tena amin'ny fanatanterana ny latsabato taona mbola tsisy zany hatramin'izao ato amin'ny Prodevote numéro 2 amin'ny ankapobeny ho an'ireo barom-pifidianana 5 izay nandalovanay dia tsy nahitana olana ary nizotra tampilaminana ny fizotrany fifidianana tamin'ny ankapobeny tamin'ity tapany maraina ity. Na ireo mpanaramaso vahiny avy amin'ny OIF izay miisa 4 misahana ny distrikan'ny Fianaratsoa dia nanambara fa mizotra mpilaminana avokoa ireo barom-pifidianana izay efa nandalovan'izy ireo ary mahavelom-bolo hoy izy ireo ny fahitana ny fahazotoniny ireo olom-pirenena manefa ny adidiny.